Watsika adventiste rehetra tamin'ny FMN tirae lasnasa lehibe ao ampanefena na camp de métier ny vitamine folo hatramin'ny 7 Jolay 2024. Ireto aby ny programa hitanao karazagna fambolena maro isan-karazany toy ny valo maraka teknika moderne, légumes, mahogo, eo koa ny fiompiagnantely, laoko, akoho gasy, akoho magnatody lava, akoho fagnalagna novitra, magnaraka teknika moderne. Ankoatran'izegny, izy koa formation spéciale resaka développement personnel, fitadiavagna lalam-batrotra amin'ny alalan'ny vokatra azo amin'ny fiompiagna sy fambolena. Izy sy ny fananganana entreprise madinika, teknika famoronana asa ho antegna manokana sy ny sisa tsy voatanisa. Programa jiaby io ambany fitsarian'ny départementan'ny fipikry ato amin'ny FMN, Pasteur Tombozara. Amboarana ngonyany programanao ny 7 hatramin'ny 4 Jolay 2024 ampanefenany fotoagna asantagnana vilomagna tongava maro.